Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao ny hevitro mahakasika ny varotra any am-piangonana. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe mihitsy nareo nefa nametraka an'io fanontaniana io ary ny farany teresy lahatra ihany hoe aleo atao vidéo mihitsy ity valiteny ity mba tsy hamerimberina anazy mandrakariva. Le ambarako eto zany dia hoe ao anatin'ny fiangonana misy olona manao andreny lavanty sy varotra samihafa reny mandritra ny fampiompivavahana. Na ihany koa ao an-tokotanim-piangonanao dia misy stand be dia be ao, misy varotra samihafa ao, sakafo sy ny isan-karazany atao mandritra ny fampiompivavahana. Manao reny satria misy foana aloha ny olona izay tsy d'accord, sorena ny amin'izy ireny. Kanefa tsy hoe dia tonga dia ratsy avy hatrany akory ilay izy fa inona no tokony atao dia inona no tsy tokony atao ao anatin'ilay izy. Ny alo zany ny foto-kevitra tsotra izay hitondrako azy fotsiny aloha zany dia izao hoe mandritra ny fampiompivavahana dia aoka hikatona ny tsena. Izay aloha zany akatony ny tsena mandritra ny fampiompivavahana mba ahatonga ny olona anana fifantohana tanteraka amin'ilay fampiompivavahana zany fa tsy hoe misy mivarotra zany eo ivelany eo, mivarotra composé ohatra dia lasa voakitikitika dia volondray ilay olona ao am-piangonanao ndana mivoaka aloha fa noana ianao misy composé ao ndana mihinana, dia lasa izy mandeha mivoaka dia mihinana composé izy dia vao izy miverina miditra indray. Izay zany tena tsy mety mihitsy. Ary na dia ao anatin'ny raharaham-piangonana azy dia tsy mety koa hoe rehefa misy raharaham-piangonana ohatra hoe misasaka zany fampiompivavahana ohatra dia misokatra indray ilay tsena dia mivoaka daholo ilay olona. Tsy mety fa ny raharaham-piangonana iravana tena tafiditra ao anatin'ny asa ataon'ny fiangonana ao anatin'ny liturjia mihitsy iny ka tsy tokony hivoaka ny olona fa tokony hijanona hifantoka tanteraka ao anatin'izay fampiompivavahana fionana amin'Andriamanitra izay. Dia tahaka izany koa misy olona sasany dia ao tsy miditra mihitsy fa dia manao marita ao ivelany ao mivarotra ao dia efa apenina maheno toroteny miheno eto ihany zay nefa sady variana manao zavatra miresadresaka dia tsy mety mihitsy fa tokony midy tanteraka mihitsy zany ilay tsena rehefa mandritra ny fampiompivavahana, zany hoe manomboka ny fotoana mandra-patapitra ny fotoana. Ny mialohan'ny fotoana azo atao tsy olana mihitsy any ivelan'ny tokotanim-piangonana zany hoe mety misy olona koa manko tonga vao maraina dia efa hoe samy sakafo ihany dia alohan'ny am-piangonana misakafo sady manohana ny asan'Andriamanitra dia tsy maninona mihitsy zany. Misy ny avy lavitra tsy mahavita nanomana sakafo maraina fa tara dia afaka misakafo eo amin'ny tokotanim-piangonana izy mialohan'ny fotoana. Dia tahaka izany koa ny aorianan'ny fotoana satria ireny manko dia fanoran-tena ataon'ny olona ireny anatin'ny fikambanana. Dia raha ohatra zany ka tapitra ny fampiompivavahana dia misokatra indray zany no ivelany ao dia tsy maninona mihitsy zany everiko fa tsisy olana mihitsy zany afaka mandeha koa ny olona zany mandeha mihinana eo izy mety misy ara olona tena hoe tonga dia tsika no misakafo atoandro dia sakafo hariva indray ny trano fa manohana ny asan'Andriamanitra koa tsika ao anatin'izany. Tsy olana mihitsy ny zany dravana, tsy olana zany. Ny sasany lavitra be ny toerana ipetrahany dia mbola mba manao tohanaina kely eo izy aloha izay vao mandeha mifanohana zany. Ary misy ny sasany tonga dia ohatra hoe kaikina toy izany tonga dia raisina fotsiny zany izy dia lasa dia tsy misy olana mihitsy ny amin'izany rehetrarehetra zany raha ohatra ka hoe ivelan'ny fampiompivavahana no anatanterahana azy. Zay aloha zany ny foto-kevitra voalohany izay tokony apetraka. Tsy mety mihitsy zany raha tena hoe zay azo zany raha hoe ao anatin'ny fampiompivavahana no hoe sokafana zany ilay varotra dia lasa voasarika ny olona andeha hijanona eo na andeha hivoaka ho any amin'ilay tsena. Ny faharoa dia izao ao anatin'ny fiangonana mihitsy misy koa ny varotra izay atao anatin'ny fiangonanao. Ohatra zao ny lavanty ho any ambanivohitra manko satria lavanty ravana dia koa fatantsika fa fanatitra ireny fanatitra ireny ary ao anatin'ny fampiompivavahana mihitsy ireny satria misy olona na vokatra izy mangazo dia atolona an'Andriamanitra ny apahany amin'ilay izy. Ohatra n'ireny satabokatra ireny ihany ilay izy tsy zavatra tokony atao any ivelan'ny fiangonana fa tena atao ao anatin'ny fampiompivavahana ilay izy ary tsy maninona mihitsy na atao ao anatin'ny fiangonana aza ilay izy amin'izay fotoan'izay. Fa ny zavatra mba kendrena fotsiny mba tsy hanapaka ny aim-panahy zany ao anatin'ilay fampiompivavahana dia hoe atao any amin'ny farany zany ilay izy, atao any amin'ny farany izy. Raha izah zany dia izay aloha ny soso-kevitra atao any amin'ny farany ilay izy ka asa milohan'ny tsodrano na aorianan'ny tsodrano samy mety daholo. Raha ataonao alohan'ny tsodrano izy dia ilay rabaraka teo hoe tafiditra ao anatin'ny fanatitra atao ilay izy. Fa ny mahatonga izy olana manko raha ataonao any anatin'ny fampiompivavahana be any ilay izy dia raha ohatra ka misy sakafo zany zao ilay izy misy ataoko ohatra hoe tarte aux pommes, aux tines
dia lasa le olona to efa nifantoka tamin'le fifandraisana tamin'Andriamanitra sy le vavaka teo a tafiditra ho azy indray ny tartopoma ao anatin'izany rehetrarehetra zany any anatin'ny sainy any dia tsy dia tena tsara loatra satria manimba le mpanahy lasa mitaona le olona hifantoka any amin'ny zavatra hafa indray zany le izy amin'izay fotoan'izay dia lasa mita hoe manimba ny am-panahy le izy ary mahatsara izy any mifarany a raha misy olona zany tsy mahazaka dia afaka mandeha izy efa vita zany le fampopivavahana amin'izay fotoan'izay a afaka mandeha izy fa afaka tarihana mihitsy olona mba mijanona kely tsika andaotsika aloha anao an'reto lavandy reto fa nisy olona nanolotra an'reto vokatra reto a ho an'ny fiangonana na azo atao le izy ohatran'izay dia amiko zany a raha ohatra ka hoe atao tahaka an'izay le izy a dia tsy manina mihitsy ny antsika mantsy ry havana ny tenin'Andriamanitra fototra izay tena tsy maintsy ajaintsika aloha dia any amin'ny Efesiana 5 hoe mba ho fiangonana tsy misy fipentipentina na misy fiketronana fa malaza tsara zany zay zany le izy zay zany mitanjo an'i Jesosy Kristy ho an'ny fiangonana dia zay mihitsy maintsy tandrovantsika mandrakariva mba hahatonga ny fiangonana hoe tsy hisy pentimpentina fiketrona zany hoe tsy hampatonga ny olona hiferinana na ho tafitohana zany dia jerevana daholo zany rehetrarehetra zany ny tena tsy mety dia zao misy fiangonana zao a tena nangalan'ny olona sary mihitsy dia rehefa nitaty amiko taty fa sarotra moa ny hamoaka an'izany eto ao anatin'ny fampopivavahana rehefa mandeha ny raharam-piangonana dia misy olona mandeha mitondra kafe, dité, composé araky ny fiangonana dia misy olona zany mikomandy avy aloha kafe misy ronono anankiray asivy siramamy ataovy an'izao ataovy asiana ronono dia eo mandeha ny raharam-piangonana dia eo mikapokapoka anao dia misotro kafe le olona ao anatin'le raharam-piangonana sasany indray maka indray ny composé anankiray ataovy sotro anankiroa dia zao dia tena sahotaka be anatin'le fiangonana dia mantenany raharam-piangonana renany ry dia mihinana ny tena mampaleo anatin'le izy dia le ankizy mipitrapitra mijery le tsy manam-bola zany satria tonga dia eo ho an'le olona eo zany le izy ao anatin'le fampopivavahana efa mihinan-kanina foana tsika ry havana efa misakafo foana tsika fa aleo aloha mba hoe ho an'ny fanahy aloha le fampopivavahana io a tena ny fanahy ny vokisana fa tsy mbola ho asiana plasy ho an'ny nofo indray a ao anatin'le adon-droa kely a hanompoana an'Andriamanitra rehefa vita ny fampopivavahana tsy maninona mihitsiny aoriana ny fotoana dia izay no anaovana an'le varotra zany a fa tsy tena ao anatin'le fotoana mikorotana tanteraka le fampopivavahana ary tena mampalahelo izy dia efa nitenenina mihitsy zany ny olo zany hoe tsy mety ny zavatra ataonareo fa mbola manao ihany izy a ary tsy miraharaha mihitsy zany zavatra zany dia mahatonga fanafitoinana ho an'ny olona ary za zao raha izany tonga ny Madagasikara ka mivavaka amin'ny fiangonana io dia ngambany dia ho ampiariko mihitsy le nataon'i Jesosy hoe atsingidina daholo ny composé sy ny any hoe tranoko atao hoe trano fivavahana aza atao varotra ohatran'izao ao anatin'ny fampopivavahana fa ianao nandeha anao an'izany dia asa aloha hoe ahoana mety réaction an'izany so vokatra zany fa tena tsy mety le izy tsy mety hoe varotra composé dia hoanina ao am-piangonana mihitsy izy mandritra ny fotoana ny raharam-piangonana dia ny sasany a efa vita ny raharam-piangonana dia mbola mihinana kely mbola mamaraparana n'iny a dia isan-kalahady ohatran'izay foana dia izay koa mila jerevana ihany na dia manao an'ilay vokatra ara hoe azo atao le izy fa tsy tokony atao isaky ny alahady ry havana fa tokony mba jerevana ihany hoe ohatra hoe indroa isa-taona na hoe tsy fantatro zany dia tena amin'iny ny olona efa manomana daholo ny ganagana sana izay tiany hoentiny eo a dia tsy maninona mihitsiny fa tsy atao isaky ny alahady fa mety hiteraka fanafitoanana koa izy a amin'izay fotoan'izay tandrovy mandrakariva ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izy tsy maninona mihitsy le lavandy raha izay ny fomba hivarotana azy a fa ampianarina fotsiny ny olona hoe tsy mirehareha tsy miboeba fa samy manao izay vitany a dia indraindray arany a mahafinaritra mihitsy a ny manao an'ireny lavandy reny a manohana ny asan'Andriamanitra daholo ao anatin'izany dia izay ary valin'ilay fanontaniana izay apetratsika dia mirary soa dia afaka mametraka misosokevitrintsika koa tsika eo amin'ny commentaire eo ambany eo ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra amen